Talata fa roapolo ny volana febroary 2024 miarabanao tompolasy tompoko vavy manaraka ity fandarina miaramonja vokary ny fahita lavitra sy ny onjam-peo MBS miaraka amin'ny onjam-peo radio Mada zato teboka valo ity miarabanao isa tokantrano miarabanao any amin'ny toeram-piasana miarabanao ihany koa eny ambony fiara fitaterana miarabanao hanyetsa miarabanao anko zay manao ny asa fiarina ka voaterina andao lavitra ny toeram-ponenana ka mivimbina radio kely na miaino ny fandarina amin'ny alalany ty finday ohatra sy ireo fomba ahafahana mahazo izany fandarantsika izany na io amin'ny alalany YouTube sy ny FB zany amin'ny tambazotra sosialy isika eto atoerana ianareo any ampitan-dranomasina any zay marobe tokoa no miaraka aminay dia tsy adino ny miarabanareo zay manjohitra ny izany fandarina miara-manonja izany de falifaly indray ravoravo izahay miaraka aminareo am'izao toandro izao ny namana miara-miasa amin'ny radio Mada na ny eto amin'ny MBS dia miarabantsika rehetra faly Ramananarivo dia ny namana Ionja miaraka amin'ny Tanjona sy ny mpianadrara tovavy zay mikirakira ny regiatsika ao ambadika ao no miara-dalana amintsika ny mpanentana any amin'ny radio Moro Naomi zany dia miarabantsika avokoa zay any atokantrano tsiraikaraika avy any ny hanomboantsika ny fandarina aloha dia fitantsana nireo vaovao zay misongadina sy tsara horesahana ary akatsika fotoana hanaovana fandalinana sy fanadiadiana izany vaovao izany fa mialohan'izay dia manao kopakopatanana ho anareo any amin'ny commune Mandrosoa commune Sabotsy Manjaka vahoaka Anosy Betrimo Loharano ao amin'ny district Andramasina zany satria vao avy niaraka tamin'ny fikambanana ZM nareo tamin'ny Sabotsy teo ary vao avy nifankahita ihany koa namboly hazo ny fampirarisoan'ny taona vaovao ary anisany nandray anjara tamin'ny tontolo ny fampandrosoana zany amin'ny alalan'ireo karazam-piofanana maro samihafa sy fifampizarana traikefa teny anivon'ny fiarahamonina teny de arabainareo iaho any Sabotsy Manjaka vahoaka Anosy Betrimo Loharano Mandrosoa na de ratsy aza ny lalana tany Ambika sy ireo toerana maro samihafa dia afaka mifanastava tamin'ireo mpanao asa soa ireo vatona sonotro ny tany Mahatsiaro Mandrakariva ary tiany zany district Andramasina izany hotaterina ny vaovao rehefa misy ny fidina tahaka ireny satria mahafinaritra dia tsy irery akory ny toerana saridalana rehefa ao anatin'ireo vatona sonotro ny tany zanakam-pelezana ny fitiavana an'ireo mpiray tany razana aminy de kokoa be ho anareo zany tahaka izay ihany koa ny any amin'ny commune Ambohimanjaka any Varatsena any zay manaraka antsika am'izao fotoana zao anatin'ny district Anambohidratrimo ny Manjaka Varadrano zany dia anisany manaraka antsika tsara ny any Antsahafilo any ianareo ao Mahereza indrindrandrindra etsy Apangabe akaiky Ambotry Manjaka sy Ambotry Manjaka misy marobe ianareo manaraka ny fandarana ity de kokoa avy aty aminay zany zay ifankahita-tsy ela moa zany rehefa tonga ny fotoana ao anatin'ny fandaminana fandaram-potoana maro samihafa fa de tonga moa zany kokoa samihafa zany de ampitainy antsika ny any Manjakandrina any tsy adino ianareo Anjoro be lavitra de lavitra be tatao somary tsipoika nefa misy miparty mahazo ny fahita lavitra zany sy ny radio atsika zany de anaovana kokoa ianareo de ny vaovao nafinaritra ihany koa nanomboka tamin'ny Afakomaly de Omaly de mitoy androany efa manomboka mahita n'ilay fahita lavitra MBS anareo zany ary mandefa akony retour aty aminay ny amin'ny hoe efa mandela izy de nitsahirana mihitsy ny namana teknisiana rehetra zany manao zay azotsika tsara an'ireo fahita lavitra MBS zany de efa nanomboka nandela izy de nanao fanandramana essai teknika zany satria moa misy lafin-javatra marobe tsy maintsy arahana tsara amin'ny fampandehanana n'le fahita lavitrika tsy hiverimberena ny toy ny tamin'ny teo aloha tsony zany izy koa zany de fantatsika fa lay fiakarana sy fidinan'ny tension zany dia manimba n'ireo fitaovana zay ampiasaintsika
ka efa afaka nanaraka ianareo hoy a de rehefa natao nyfanandramana de mbola somary nisy kely nraikitra kely a de efa manamboatra an'izay namana teknisianna mino a fa efa manao ny fandaminana azy eo a i ando razafinarivo a sy ry zokobetately ry radany razankla zay miantsoroka raha teknika manao ny aintsio zavatra amin'ny fampandehanana an'izany fitaovatseraseratsika izany de efa afaka anaraka an'izay mahite fandarina vokarina marobe atao amin'ny fahitalavitra MBS isika rehetra zany efa akoatran'izany rehetrarehetra izany hoy ihany nandefa ny kokoa tsy adino ianareo any ambanja any asambava any antsiranana ianareo zay mandray mivatana zany a ny fandaharatsika ihany ko sy manao ny famerenana dia tsy ho adinonay mihitsy satria nahazona akony moa izany afatra avany amintsika rehetrarehetra izany ny resaka an'le Alexis Navalny omaly a de betsaka aminareo mbola nanontany amin'ny hoe dia ahoana ny toyan'iny fa mahaliana de tsy maintsy nanao fandalinana lavidavitra kely ny tenako de ho resahana amintsika rehefa avy eo fa nisy olombavamboaka iaraka amintsika moa zany a dia nisy olombavamboaka Madagasikara voafidy de tsy amin'ny distrika na Tsimondrano raha tsy mba za fialain efa tsy lavitra antsika izy a ho avy eo nandefa ny teny fialantsiny kolonely Rambo zay sy tafaradalana amintsika moa zany ho an'ny adidy amanandraikitra maro samihafa fa député Alain Tsimazafy ho avy eo misy vaovao mikasika an'le hoe androtsaka vola ho an'ny Madagasikara zato tapitrisa $, ny nivon'ny banky raisam-pirenena dia ho resadresahana miaraka ny député Alain Tsimazafy zay rehefa avy eo fa ny namantsika Rakotoandrina Motarson Alelo ihany koa zay consultant politique eto amintsika mahafantatra tsara ny fandraharana sy ny resaka fifandraisana raisam-pirenena ary ny fampiasam-bola eo amin'ny firenena sy samy firenena ary eo amin'ny mpiara-miombonantoka dia hitondra fanazavana ary teknika sy araka ny fomba fahafantarany azy sy ny fivoaram-baovao samihafa mikasika indrindra ity fampiasam-bola na fanomezam-bola zay voatondro moa zany fa omeny eo anivo ny banky raisam-pirenena ity ho an'ny rapitsy ho an'ny fandaratsika miara-manonja zany araka ny tontomota isika iresaka an'izay satria goavana be zay sujet zay akoatr'izay iaraka amin'ny député Alain hoy sika fa iresaka anty tena olany délestage ity akoatran'ny resaka fifidianana moa zany iny mazava ho azy satria am'izao fotoana itenenantsika zao any Mahajanga any de misy ny fitokonana filaharam-be zay miodina manerana ny tanàna orakoraka tabataba sy otsika tsy fahafaliany reo vahoaka ny Ambatondrazaka satria dia tsy mahafa-po ny famatsiana ny herinaratra any Ambatondrazaka tsy Ambatondrazaka rery any mikonkona ihany koa fantatra ny any Mahajanga any ny any amina distrika sasa moa de efa fijaliana mihitsiny zany amin'ny hoe zara fa mahazo 420 enina ora amin'ny 420 ora ny tiako tenenina amin'izany amin'ilay famatsiana jiro ny any Atsimonosy ny any amin'ny faritra avaratry ny nosy dia zany avokoa ny zavatra iainana ka iresaka momba an'le hoe ahoana ny tokony ho fanapahan-kevitra aingana zay mifanitsy amin'ilay de ataontsika hoe io aloha ny fitondram-panjakana misy io fa hoe hitaza-potsiny manoloana an'io le fitondram-panjakana sady efa hoe efa nompitehin'izy ireo taorian'ny fanonganam-panjakana efa nizarazarain'izy ireo efa nrobain'izy ireo araka n'izay fomba hanaovana azy ka zay afaka nandroba afaka nitseritra ny volan'ny jirama dia tafaporitsaka nitsoaka ny ala amin'ny Madagasikara ny manana antotataratasy eny amin'ny bianko momba izany orinasa izany de any de mesina fotsiny ihany raharaha izay nahazo an'ireo tsinanasa marobe dia tsy maintsy efany any fakturany ary ireo nahazo ny apahany samihafa amin'izany jirama izany ohatra ny jirama shop sy ireo mety ho marché samihafa ao anatin'izany jirama izany dia mbola mitseritra amin'izany amin'izao fotoana izao fa le jirama zay tokony hitondra an'ilay hoe famatsiana ho an'ny mpanjifa satria amina service public dia tsy tazana zany fetsiny anjoronjorom-bala zany le vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao fa ilay fitsetsefana ilay fandrakofana vola be subvention van'ny fanjakana makany amin'ny jirama de misy zany ary de tena misy mitseritra n'izany vola be tsy toko tsy forohany zany kanefa hoy aho ilay tena servisy makaty amin'ny vahoaka malagasy de tsy arak'izay zava-misy amin'izao fotoana izao
Mampalahelo zany rehetrarehetra zany dia ifampiresantsika amin'ny deputera tsy mba za fialainy zany zay efa ny andalana hoy aho atsika zay manaraka ny fandarana fa efa nresaka an'le jirama teo raha azo mifaly alefa aloha zany ny sary a any Ambatondrazaka any am'izay filaharam-be zay a de mba tiatsika ihany ny zaran'le filaharam-be zany de hitatsika am'izao mandeha le vahoaka milahatra tsy faly am'ilay zava-misy aterak'ilay hoe fahatapahan-jiro lavareny ny mahazatra moa rehefa eto a de ny eria itosy de ny mpianatry ny votovorona de matetitetika nisy kely teny taiza moa zany teny Soamasoany ve sa Ivandry teny Andoranfotsy no mampiseho le tsy fahafaliana fa tony zany zao a de lasa lavitra alefa ny jiro zay ny zahatra pankarta zany hoentin'ireo vahoaka any toerana raha ny sary zay avoakatsika eto fa akoatran'izay tetsy Ambomiandra tetsy tsika moa miezaka ihany miresaka vaovao ara-tsosialy zany satria misy phénomène tsy takatry ny saintsika mihitsy isanandro ny famonotena eto Madagasikara dia ohatrany hoe efa zavatra mandeha ho azy fotsiny ho an'ny eto Madagasikara ny fanapahan-doha amina feno abebina sy ireo kidnapping dia efa vaovao zay zary firesaka amin'ny gazety mpiseho isanandro sy amin'ny Ainao Manjery ary any amin'ny tambazotra sosialy ka raha ny fantatra indray zany teny Ambomiandry de misy fatin'olona hita indray zany tsy fantatra moa izy ity hoe ovina ny maty de ahoana sy ahoana momba azy fa de hoe efa somary efa miendaka tamin'ny vatany zany mombamomba an'le olona fa izany ny zava-misy eto Madagasikara tena hoe tena feno loto feno abebina tena am'le fomba famonon'olona tsy nieritreretin'ny saina mihitsy no vitandra malagasy am'izao fotoana izao de ohatrany hoe mitovitovy fomba famonona biby ohatrany hoe mamono akoho de manapaka tenda mandatsa dra de mamoly ohatran'izany le zava-misy am'izao fotoana zao ohatrany hoe lasa mora kely zany am'izao fotoana zao ny manapaka tendan'olona lasa ohatrany hoe fafinaretan'ny mpitady vola sy ny te anankarena aingana sy ireo manao setrasetra-piainana manala ny voamason'ny olona any ambany ravikazo zany am'izao fotoana izao mahavariana sy mahatalanjona le izy fa zay ny antsotsika mandrakariva ny amin'ny hoe tena tsy mora le ady atrehan'ny malagasy am'izao fotoana zao ary iantsona mihitsy amin'ny sanababem-bahoaka sy ny olombelona tsirairay avy ahafantatra ny tokony ataony amin'ny tandrifina andraikitra satria raha izao no mitohy dia mifampihinana nato ato ny malagasy ary tena mifampihinana arabaka teny mihitsy zany zavatra tiako teneny zany satria efa tsy menatra tsony zany ny manapakaloha tsy menatra amin'ny mangaro maso tsy menatra amin'ny manala ny fitaovam-pananahany sasany tsy menatra amin'ny maka ny taova any anatin'ny vatany ireo malagasy piray tanindrazana de zay ny atahorantsika hoe raha izao no mitohy le fahatrana koa mafy be le tsy fananam-bola tena manendrika ny akamaroan'ny malagasy rehetra de lasa hifampihinana anaty ato le malagasy raha ohatra ka zoatra agnan-javatra zao ny mitohy manoloana zany rehetrarehetra zany dia tsy mahitatsika fa ny hoikevitra mpitondra fanjakana ny amin'ny hoe de inona zany mesura raisina am'ty insécurité na hoe tsy fandrimpahalemana tena mahazo faka mahazo vana tena mitety Madagasikara mihitsy naizanaiza ity tsy azotsika valiny zany fa rehefa mitondra fanakianina moa am'le fanjakana de mba miseho sarotiny aky sarotiny ery le fanjakana ny amin'ny hoe tena misy le présence de l'état de tsika zany tena mitady mihitsy ny am'le hoe aiza le fanjakana zay le présence de l'état tena tonga eny fotony ve le fitondram-panjakana zany mamany olo avoaka ary mame antoka ny voaka malagasy mba hiaina sy atory ary hiasa ampilaminana zany hivezivezy ampilaminana zany ho an'ny tany repoblika Madagasikara fa tsisy hanao zay mety hoe fanapahan-doha na fampijaliana zay na kidnapping na fisamborana izay na fakana takalinaina zany anie zava-misy am'izao fotoana zao de manontanytsika aiza daholo ireo ampitandro filaminana na etsika tamin'ny fotoanandro zay tsaroantsika tsara tamin'ny heritaona niaraka tamina fitaovabedina mahery vaika mba andamina sy hamme antoka hoy aho resaky mandrakarivo zany hamme antoka ny voaka malagasy rasy hoe ny voaka malagasy manoloana zao tsy fandrimpahalemana zao am'izao fotoana zao no tena hilaina ny reny fitaovana sy mpitandro filaminana ireny de atsotsika zany tsy mampanina no miresaka an'izany satria
marary ary mangirofiry loatra ny mahita an'ireo mpiray tandrazana mpiray raha amitsika zany zay karazany etry ny efa milavilefona manonona n'le fahasiaranana fahantrana sy fahampotehana am'izao fotoana zao de ny mitambotsitra eny an-dalana mitambotsitra ireo tsy mahita ialofana de matoritory eny ambany lavarangan'olona matoritory eny akaikin'ny varavaran'olona de mipetrapetraka eny amin'ny abribus sy ny sisa reny zany lay malagasy am'izao fotoana izao etsy an-daniny anefa misy mpitondra fanjakana délégationna marobe miondrana makany ampitan-dranomasina any etsy an-daniny anefa misy mpitondra fanjakana jejojejo maka sary ary de milipalipa mivolam-panjakana amin'ny alalan'ireo déplacement samihafa ny ampitan-dranomasina any amin'ny alalan'ireo tampikarama samihafa sy ireo avantage samihafa zay loarana ny mikitapom-bolam-panjakana etsy an-daniny mahita ianao délégationna samihafa saika ho isan-kerinandro avy amin'ny fitondram-panjakana mivoaka ny sistany Madagasikara mitady zay mahasony mitady zay venina fa fiara-miasa ho atao mba hahafahana mitondra fampandrosoana kanefa efa maromaro ihany zay fivoahana izay fa tsy nahitam-bokatsoa am'izao fotoana izao ary vao mainka aza pira no zavatra nitranga teo aloha mahazo malagasy am'izao fotoana izao de ny vola ny robaka ny kitapom-bolam-panjakana ny loka ary ny fiainany vahoaka dia menjera mitrosina amin'ny tany isan'andro isan'andro dia tsy mirazotra mihitsy le izy fa mifanalavitra ny elanelany zany eo am'le mpitondra fanjakana afaka miliba sy mampiasa ny fahefana am'lay volam-panjakana sy le fahefam-panjakana fa le vahoaka mipitandra fahefana zany de tena hoe tsy mahita ho raisina ntsony tena mitrotronga tena menjera amin'ny tany am'izao fotoana itenenantsika izao de efa nambarako teo zany zava-misy am'izao fotoana izao phénomène zay tsy hitantsony lazana azy ny amina hoe de resaka adevitra inina fironina ve zany sa hoe lay vahoaka mihitsy tsy mahazaka n'le donam-piainana zany de isan'andro ianao zany zao lasa misy koa ny amin'ny hoe misy biby ony mihinana omby misy biby ony mihinana koa amam-borona ary misy biby ahina hihinan'olona de misy ratsany lavalava de tsy mivoaka amin'ny andro atoandro fa amin'ny andro alina de any amin'ny faribrika ville tany nisy azy tany aloloha tany niodina tany amin'ny faritra loatra mangory tany de tonga tatia Antananarivo indray zany adevitra zany am'izao fotoana izao ny adevitra fahiny de tsaroantsika tsara ny hoe misy rapetony hoe misy 2 metra zany ony olona lava be de pakafo hoe de misy an'izany hoe pakara de tateo rina rehefa mivoaboatra kely indray le karazana tsao na hoe resabe momba izany endrik'olona na mombamombana olona mpampiroro zany de misy andray hoe mpangalatra tolapaty zay mbola tsy voamarina treto hoe rehefa angalariny ty tolapaty ity de makaiza marina de iza mandray azy de ohatrinona mividina de anaovan'inona le izy tsy mbola misy afaka manamarina zany adevitra resantsika zany fa de hitan'andro isan'andro de misy mivaky fasana zany de misy ny tolapaty zay miparitaka eto zero zany ny trangan-javatra tany aloloha tany fa am'izao fotoana izao zay trangan-javatra rehetra de ahitanao sy ahenonao feo eto Madagasikara ny kidnapping ny maka mason'olona ny maka taovan'olona ny maka ny filahin'ny sasany ny manapaka ny lohan'ny mpiray tandrazana aminazy ny misambotra manao kidnapping zaza varira manao kidnapping olo-dehibe zaza kely raim-pianakaviana sy ny sisa sy ny sisa zany no phénomène zay iainana ara-tsosialy vaoaka malagasy am'izao fotoana izao de mba te hiteny ihanytsika ny amina hoe le présence de l'état tompoko tsy resahana rehefa amin'ny adevitra politika na hamono hafa amina raharaha ara-tsosialy amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana tsy ohatrin'izany le présence de l'état andrasana aminareo fa le présence de l'état dia hame antoka amin'ny vahoaka amin'ny lafo ny fandriam-pahalemana zany ka mba tena hampiasa an'ireny mpitandro filaminana karaha mahay mivahoaka amin'ny volam-panjakana reny amin'ny volam-bahoaka reny mba hanao ny asa ho fiarovana an'ilay vahoaka misy manao any ambadika any fatsika matoa miteny aminy hoe mbola izao foana ny vaovao misy de hoy tsika hoe sady tsy ampy mba ilazana hoe tena tsy tazana mihitsy aza indraindray tena tsy tazana zany karaha miteny an'izany tsika de mba everitsika zany fa tokony hanaitra
ny ampopony rehetra zany ny amina hoe mendrika rovana le vahoaka malagasy fa tsy sanatra ny zany akoriny ka hoe aleo de ho vita tsikelikely eo fa mety misy manana tombontsoa any ambadika any any ko ny amina hoe izy ireo na ny vondrona izy ireo na ny fikambanan'izy ireo na ny avy any amin'ny firenena izy ireo no te hifehany ty Madagasikara ity ka tsy problème mihitsy raha ohatra zany ka tratrana dépression tratrana déception lay vahoaka malagasy ka voatery manaonao foana de ozy ny sasany hoe mety aminay zany rehefa miena eo foana le ty tandrazana sy lay vahoaka malagasy satria dia efa misy manana fitsiriritany amin'ny te Madagasikara ity ve any ambadika any ka mety am'izao tranga misy ara-piarahamonina ara-sosialy iaina amin'ny firenena izao de raha zany le dôla zany any ambadika any na le kilalao de ozy tsika hijoroantsika hatramin'ny farany ary idirantsika ny anaty système rehetrarehetra any ahafahantsika mamarana an'izany tedi-dratsy any ambadika any zany satria akoatrin'ireo orinasam-panjakana zay potika zay efa tsiriritiny sasany ary manomboka efa misy any an-tanany sasany am'izao fotoana izao dia ny fifehezan'izy ireo ny tontolo ny arena-kibon'ny tany ihany ko ny fifehezan'izy ireo any ambadika rehetrarehetra any ny resaka secteur stratégique rehetrarehetra hatramina communication de fihezan'izay mitsiriritra sy zay tena efa molamola te ahazo anyty Madagasikara ity avy amina firenena sy miara-miasa amina firenena vahiny zany eo amin'ny akabiany voafe hatramin'ny olona zay manana andraikitra voafehan'izy ireo avokoa eny hatramin'ny tontolon'ny tany rehetra eto Madagasikara zay nahasary-piaro andreo ray aman-drentsika de efa voafehan'izy ireo avokoa de moramora zany vahiny mahazo tany eto Madagasikara zany ary isaiko isan'andro ny andrenesana fa lasa vahiny rana ny tany zao hektara na tany zao ara zay everina zany fa tany tsara tare amin'ny toerana zay misy azy ho an'ny eto Madagasikara mety amoron-dalana zany mety tany tena lonaka tsara ahafahana manao fambolena zany ary mety tany ety ihany ko ahafahana manao fiarikarena mahomby zany de tena saiky lasan'ireo everina zany fa mpitsiriritra sy mpanambola zay efa nanantena ny azo mora foana am'izany Madagasikara zany ary de mahazo mora foana izy ireo am'izao fotoana izao de tompony mangataka ny atiny lay vahoaka malagasy mitsiriritra fotsiny sy milendalenda ary mitsetsetra fotsiny amina hoe indrisy tsy afaka anaona inona na inona satria keliery manoloana ny fahefan'olona ary tsy afa manoatra manoloana amin'ny vola zay ananany vahiny sy ireo fampiasany vahiny zay mangorona ny tany ary manao tsinitsinina ny raha malagasy tsy afaka akoriny mba hivazavazana hiantso ampaneniny feoany manoloana ny fampitahorana amin'ny alalan'ny lalàna sy amin'ny alalan'ireo fahefam-panjakana rehetra sy fitaovam-piadiana eo am-pelantanany sasany hiaro izany fahefana nangalarina sy hiaro izany fanapotehana sy fandrobana ny Madagasikara zany tena fandrobana ny ataon'ny sasany amin'ny Madagasikara indrindra ireo zay efa mahazo vahana zany am'izao fotoana izao nagasina vahiny ny amin'ny arenany malagasy ka hatramina fanapahan-kevitra ara-sosialy ekonomika politika de efeny an-tanan'izy ireo hoy aho hatramin'ireo orinasa hatramin'ny tany any malagasy am'izao fotoana izao tsy mila porofony zany fa vo miodinitsika vo mielikitsika miondrikitsika ary manao fidinana amina 5-10 kilometatra miala n'ireny vohatra Madagasikara na mihoatra n'izany aza de samy mahatsapa fa efa eny am-pelantanany vahiny na malagasy mpitsiriritra sy miraitsy kombakomba amin'ny vahiny Madagasikara am'izao fotoana izao ka izany ny antony tsy maintsy hijoroana na sarotra aza ny lalana ny amina hoe tsy maintsy hiatrika amin'ny fifidianana solombavamboaka ny malagasy ary mieritreritra fa hitondra ny fanovam-penitra mahely vaika eo anivony zany androm-panjakana ny teny mera-pirenena izany dia mijoro ny rehetra am'izao fotoana izao na dia sembatsembanana figniampinianina amin'ny fomba fahafahana mirotsaka aza reo everina fa manam-piniavana ny hitondra ny anjara brikiny hanavitra ity firenena ity de nakarina ho 20 millions d'ariary ny antobola na ny caution izany de efa misy endrika tsikelikely ho an'ireo pray-petsapetra ny akanyty Madagasikara ty hoentana ny amina hoe tsaratsara kokoa raha vitsy ny kandida ary azo fehezina kokoa raha ohatra ka
isika mahazo maro anisa mba hahafahana mandamina ary ahafahana ihany ko mandrotraka an'izay mety hevitra hitondrantsika n'ity fireneny ity any anatiny reny tolo-dalàna sy volavolan-dalàna samy hafa ireny. Inona moa zany fa hatramin'ny androm-panjakana sy ny rehetra sy ny olona ao anatin'ny androm-panjakana raha ohatra zany tantara zany mandeha sy mahazo vahana lasa eny ampelantanany ireo olona zay mitsily rehetra sy efa manantena fa efa azy sy andreo fikambanana miara-dia amin'ny Madagasikara. De misikina eripolo vahoaka malagasy fa izany ny antom-pisitsika sy ny antom-pijoroantsika. Tsy mora le izy fa tsy maintsy hijoroantsika. Mino aho fa mety ho azonao ny tiako ambara am'izany fa nio-kevitra izany. Am'izany fa nadiadiana zay resahako zany. Fa ho avy ny fifidianana, mila mamondrona hery, mila matanjatsaina ary mila mahatakatra ny lokanady lehibe zay hitranga eo anivon'ny antenimieram-pirenena ny voaka malagasy ao aoriana kely eo. Dikan'izany tsy vita akory ny ady. Fifanandrinana no mety ho vita tamin'ny septambra, oktobra, novambra, desambra. Fa ny ady lehibe any fampiarana ny tany-tandalàna sy fanavotana ity Madagasikara ity sy ny fahafahan'ny Madagasikara de mbola mitoy isan'andro zany. De miantso zany ireo vahoaka malagasy ny avy amin'ny antenimierana ray aman-dreny sy ny foka eto Madagasikara mba hifanotrona amin'izy ireo amin'ny sabotsy izao fa 24 volana febroary eny amin'ny kianjan'ny Mahamasina misy zany ny Vatomasina ho an'ny fanadiovana any Madagasikara araky ny nambaran'izy ireo. Fa rehefa miresaka sabotsy ahako fa 24 volana febroary dia hanao hetsika lehibe ihany koa fanentanana ny eo anivon'ny distim na ny birao ny tim distrika boriboritany faharoa moa zany distrika faharoa resahako zay. De atsona arak'izany zany ny vehivavy, ny tanora sy ireo mpikambana ao anatin'ny tim mifokotany 24 ao amin'ny boriboritany faharoa mba ho avy am'izany etsika lehibe zany. Mety sy 24 ve mifokotany, mety mihoatra ve, fa dia atson'izy ireo zany ho an'ny fokotany rehetra zany mandrafitra ny boriboritany faharoa mba ho avy am'izay etsika fanentanana lehibe zay eny amin'ny quartier général ny antokotiko Madagasikara zany ny Ambotsy no anatanterahana zany amin'ny folora maraina. De goavana be fionan'io satria ahafahana mifanentana, ahafahana mifampizara vaovao sy toromarika ary ahafahana ihany koa zany mandrindra am'izay ny otoany rehetra am'izay mety ho paikady politika indrindrandrindra ho an'ny fifidianana zay hanakaiky vahoaka dia ny fifidianana député zany sy ny fifidianana ben'ny tanàna ary ireo mpanolosaina ny tanàna. Ko aza adino zany ho anareo zay ponina eny amin'ny boriboritany faharoa ao anatin'ny rafitry ny antokotiko Madagasikara de miantso zany ny avy amin'ny distim mba ho avy amin'ny sabotsy fa 24 volana febroary ho avy izao manomboka amin'ny folora maraina eny amin'ny quartier général na ny foiben'ny antoko eny Ambotsoa zany zay fionana izay. Zay ny amin'iny namana faly teknisianina fa omaly de niresaka an'ilay fahafatesana sy hoe iza moa Alexis Navalny io de efa nandefa sombitsombony tamintsika ny tenako omaly fa nisy nanontany aminy hoe sao de mbola misy information azonao zaraina momba n'iny Alexis Navalny iny fa mahaliana betsaka anay le izy indrindraindrindra am'le hoe sa izy nijoro manoloana ny jadona sy ny corruption ary manoloana ny setrasetra-pahefana ataon'ny Vladimir Poutine sy ny mpiara-mitantana azy ny fanjakana any Russie eny am'izao fotoana izao. De miezaka moa nitady ny vaovao farany de raha ny fantatra zany am'izao fotoana izao ny vaovao farany momba ny Alexis Navalny dia mbola tsy voaray amin'ny fianakaviana ny nofo mangatsika ny Alexis Navalny 3 andro zay lasa nahafaty azy mbola tsy voaray amin'ny fianakaviana izy moa le fianakaviana vady andrefimanjana sy vady amanjana moa zany mazava ho azy vady amanjana moa zany vady andrefimandry nefa anatin'izay de ny zanany de ny reniny koa anisan'izay tena miantso mafy izay ny amin'ny hoe mba tokony eo averina amin'ny fianakaviana ny nofo mangatsika ny Navalny zany. Raha ny vaovao zany nampitainy eo anivon'ny fanjakana any Russie de hoe mbola misy fanadiadiana atao any mandritry ny 410 andro
de ao arinan'izay zany a vao fantatra zany ny fanomezana azy io hitantsika amin'ny sary io ny prosiny Alexei Navalny io izy a son temps PC zany hoe tsy afaka mihitsy a nahazo a an'ilay nofo mangatsika an'izany de hita eo le izy satria ny ao Kremlin moa zany mazava ho azy a de anisany mbola miketrika amin'izay hoe ahoana le zava-misy mba ahafahana mizara sy manome an'ilay vata mangatsika moa zany saika ny olon-dehibe maneran-tany zany ny Amerikana ny any Ukraine ny any foibeny Eropany dia manameloka avokoa amin'ny Poutine sy ny ao Kremlin zany a zay foibe misy ny fanjakana ny Russie moa zany ny amin'ny hoe tena nanao ny fomba namonoana sy namotehana any Alexei Navalny zany ary de satria ny sokajiana ho tena hoe mpanohatra voalohany i Alexei Navalny ary manana an'ilay code politika tsara tarehy de nikarohana ny fomba ahafahana mamorona dossier na antota-taratasy momba azy de nezahana natao lavabe mihitsy mifamonjana azy 7 taona famonjana azy ny Alexei Navalny zany zany rehetrarehetra zany nefa dia nampijoro ireo vahoaka zany tany Rosia misy apahana vahoaka marobe ny joro de nisy fisamborana tsy fakahitana zany nandritra n'izay 3 andro zay de ny tao Saint Petersburg fotsiny no tsy latsaky ny 750 no noenona rehefa avy ny samborona ka ny fampanohavana tao amin'ny tribunal tao Saint Petersburg no nanao an'izay fianona zay de no gadraina nandritry ny hogadraina mandritry ny andro maromaro zany reo olona reo zay tena hoe ny taky zany ny hanomezana ny fianakaviana sy hanaovana ny fombafomba tena hoe goavambe mihitsy satria ny raisina ho héros lehibe any Russie zany sy aty amin'ny firenena Europeana izany Alexei Navalny zany zay nanolotra ny ainy ho an'ny fiarovana any Russie ary ho fanoherana ny jadona sy ny kolikoly avoleta nataon'ny Vladimir Poutine zay filoham-pirenena Rosiana zany de mbola mandeha am'izao fotoana izao zany ary reo fihetsiketsehana amina toerana maro samihafa manerina an'izao tontolo zao dia saika makasitraka sy manao hommage fahatsiarovana feno am'izay hoe hafaliana izay ny amin'ny fananana tao anatin'ny fotoana fohy any Alexei Navalny ary ho fakaherezana amin'ny fianakaviana de fantatra moa zany zao fa tonga de efa nanao fanambarana ny vadiny hoe tena izy no hanontolona nataon'ny vadiny zany i Alexei Navalny zava-dehibe zany satria mba tsy ho verivery maina ny ezaka nataon'ny Alexei Navalny sy hoe namozany ny tanindrazany namozany fianakaviana namozany ny ainy indrindra zany ny fijoroany tao anatin'ny fahamarinana ny ady tam'ilay olona ny heverina fa tompony zao tontolo zao sy mifehan'izao tontolo zao ary misetrasetra fahefana manerana an'izao tontolo zao de lay hoe Poutine zany ny soupçon moa zany dia mandeha daholy any amin'ilay fanjakana zay tarihan'le olona nyresahantsika teo hoe tena fanapozinana no nahazo any Navalny ary nitarika azy amin'ny fahafatesana fa ity resaka fanapozinana ity raha teo amin'ny fomba fanaovana politika de tena fomba fiadin'le fanjakana Rosiana de tondra ohatra amintsika ako tany amin'ny taona 5 tany rehefa nalaza be hoe nisy an'izany tena olona vonona sy nanampiniavana ny haka fanjakana atao Ukraine izany fony Ukraine mbola natanjaka tsara mbola tsy rotiky ny ady dia anjoro Viktor Yushchenko tam'izany fotoana zany Viktor Yanukovych no filoham-pirenena fa Viktor Yushchenko zany azo lazaina fa nanohatra azy San Victor izy raha lafa ndray zany Yanukovych angamby izay de ndray Yushchenko de rehefa anjoro zany Yushchenko de tena nitarika an'ilay hoe révolution orange tany ny tena nisy io révolution orange io nge le nalainy reto volomboasary reto Madagasikara reto hoe reny tamy 2009 fa io tamy 2004 tany Ukraine de nahazo vahoaka be mihitsy Yushchenko zany gouverneur amin'ny banque centrale tany Ukraine
de rehefa avy gouverneuran'ny banka nationale tany Ukraine izy a efa tena voaka amin'ny faly ty 93 ka hatramin'ny 2000 de taty aorina izy a lasa député de avy eo izy efa prime ministre ihany koa i Viktor Yushchenko zany de taorianan'izay izy de lasa filoham-pirenena ny 13 janoary 5 ka hatramin'ny 5 febroary 12 fa zao tao anatin'le fotoana nietsiketsehany Viktor Yushchenko io de nitondra faisana lera namana satria teo ampanomanana ny campagne ary teo amin'ilay fihaonana maro samihafa natao tany ambadika tany no niketrehan'ny Russie indray ny pozina sy hovonona i Viktor Yushchenko satria tsy mety amin'izy ireo ity rangahy ity ary fantatra fa ity rangahy ity tsy maintsy lany filoham-pirenena tany Ukraine izy nitarika an'le révolution orange tamin'izany fotoanandro zany lay olona antohanan'ny Russie de efa nalohan'ny vahoaka ary nanomboka nahazo fahefana mihitsy Vladimir Poutine tamin'izany Vladimir Poutine ne avy be ny tanàna niaraka amin'ny Boris Eltsine niketrika fahefana de nampiasainy zareo amin'le fikamalotony Viktor Yushchenko de inona moa zay fikamalotony zay na misaviny reto indray no ampoazoneny Russie indray i Viktor Yushchenko de ny soupçon moa zany satria nahatadidy Viktor Yushchenko hoe niona tamina tompona ndraikitra amina sapapitsikolovana avy any Russie zay ary niona tamina milliardaire ngezabe zay hoe hifanampy sy hifanohana aminy aina andritra zany fotoana rehetrarehetra zany sy mifidikodinina maro samihafa no nisy namosavy tamina dioxine nanapozina i Viktor Yushchenko de ao anatin'ny campagne hiditra anaty campagne tena andresy lahatra ny vahoaka mihitsy izy satria natanjaka ny kotiny Viktor Yushchenko zany no nanomboka nikika azy le aretina zay ny ampoazonena de tratra tamin'ny examen rehetra médical natao sy fahafatarana fikarohana an'ireo singa rehetra tany naty vatany amin'ny hoe ny ampoazonena tamin'ny dioxine i Viktor Yushchenko de io hitantsika tamin'ny sary io fa tonga de niova ny endriny sady lasa antitra be izy no tonga de nanolanolatra hafa zany natevina be ny endriky Viktor Yushchenko de alohan'ny sehoany vahoaka raha tsy maintsy nandeha amina mpahay endrika mihitsy izy zany mba hanatsaratsara n'le vatany satria sady nanomboka narefo ny vatany niova daholo ny hodiny rehetrarehetra de hitantsika io zany Viktor azafady tompoko de nandeha ihany ny zava-misy rehetra nitsabo tena mifanaraka amin'izay Viktor Yushchenko ary rehefa nitsabo tena mifanaraka an'izay izy de avitra somatsara ary nisy vondrona mpitsabo marobe sy professeur marobe nanampy azy mba hanavotana azy ary vao mainka tiany olona izy ny amina hoe nopozinina nefa tsy maty de aingana be ny fitiavan'ny vahoaka azy dia tonga filoham-pirenena Viktor Yushchenko ka raha ohatra zany mahita an'le zava-misy nahazo any Navalny dia tsy gaga raha ohatra hoe ohatra zany le Rosianina na ianao zany no ampoazony eny na ianao zany ketrehany zavatra hafa hamonono ho faty anao amina loza samy hafa za moa tsy tehitenin'ny complot Prigojine izay le lehibe amin'ny Wagner mbola hafa indray ny document hitantsika iny sady misy révélation any ambadika any zay voaingana ny nahita an'izay satria rehefa manelingelina n'le tompo-pahefana zany le olona zay mijoro amina firenena anankiray satria le Russie koa de efa nitsiriritra am'le hoe mila very ny Ukraine fa sao de matanjaka be de anelingelina atsika ary le Ukraine de tena anisan'ny natanjaka satria izy moa tsy nafantatra ary betsaka tamin'ny malagasy eny nianatra tany Kiev tany Ukraine zoko be mbola zao André Mampianina anisan'izany tompoko Laharianaivy Samuel zao anisan'izany nianatra tany Kiev tao anatin'le bourse tamin'ny andro Andriamatoa-Deratsiraka de rehefa ravy firaisana sovietika zay misy 5 na 9 teo amin'ny pays membre tao anatin'le firaisana sovietika
satria Boris Eltsine no niketrika an'izay de rava le glasnost sy perestroïka zay nisan'ny Gorbatchev. De anisan'ny firenena goavambe nientaka tao anatin'le firaizana sovietika i Russie, fa anisan'ny anankiray tsy very koa fa natanjaka Ukraine. De nitsoryretin'ny Russie io hoe ahoana no amerenana ny Ukraine ty amitsika, ahoana reto etamambo ray kely Georgie sy ny sisany rehetrarehetra reto manelingely reto ihany koa, de niketrehan'izy ireo zany. De io le ady mandeha am'izao fotoana zao zay hitatsika amin'ny fanapotehana ny Ukraine sy Zelensky. Tsy nahafaly andry Poutine ny fahasahiny ry Zelensky teny hiditra ao anatin'ny OTAN zay, ary tokony arova ny vondrony Europeanina zahay. De tsy nekeny Rosia zany satria mieritreritra hoe matanjaka indrindreran-tany izy de tsy nahafaly andry Poutine zany. De nefara tamina ady ohatrin'io ary le bandy kely Zelensky, Volodymyr Zelensky no ny affronter niatrika any Poutine. Marina fa potika le Ukraine am'izao fotoana zao, matanjaka ane zany Ukraine zany amina resaka céréales, amina resaka sésame, amina resaka industrie be indrindraindrindra resaka gazy. Fa potika le firenena no ny fijoroany lay filoham-pirenena Zelensky sy mpiray tandrazana aminy tsy maintsy arovany ty fa tsy omenany Russie ty. De misy an'le tanàna kely koa zay faritra samy hafa zany Luhansk sy ny sisa zany le hoe reo sy to mety amitsika to ny Donbass sy ny sisa. Misy territoire ao de nanaovan'ny Russie référendum mafopofopona mba hahafahany misintona an'ireo. Iny hafa zany hoe le Poutine zany rehefa misy zavatra ao anatin'ny lohany de efa tsy rara iny mihitsy zay kotiny ihany de vidina. Ohatrany nahazo andry Yushchenko, Rosia ny voatonona tao ambadiky zany ho nanapotika ny Viktor Yushchenko. Tao rinany moa zany de tsy nisehatra ara-politika intsony ngia Viktor Yushchenko zany taty amin'ny 2010 satria efa tena saiky maty. Fa am'izay rehetra nanelingelina sy nanodidina amin'ny Poutine rehetrarehetra, na izy io na iza de mipetahany Garry Kasparov, mpanao échec malaza be. Petahany daholo hatramina procureur saika anelingelina azy, hatramina ministra tao anatin'ny gouvernemanta de tsy maintsy manao UMCS satria hoe matanjaka le Poutine. De zay tsy azony amin'ny alalan'ny dossier, zay tsy azony zareo amin'ny alalan'ny famoronana loza samy hafa de voapoizina zany de hoe nazo any navaliny io. Ary vo tsy elakorindray zao de vadina miaramila zay lehibe ana renseignement, zany hoe lehibe ana fizaram-baovao, fitrandraham-baovao, fikaroham-baovao tany Ukraine tany koa de nisy nanapozina ihany keo. Raha matoa izy io. De rehefa nijerena moa zany ny tany amin'ny hôpitaly de tena hita fa misy métaux misy karazana singa metaly mavesatra zay nikika an'le ramatoa tamina empoisonnement. Lehibe io amina resaka fitsikilovana sy fizaram-baovao tany Ukraine tany. De ny vadiny tratra, ny vadiny efa misy garde corps, ny vadiny efa tena tsara fiarovana be misy na ny trano ipetrahan'izy ireo ary manoloana an'le ady. Ka tena kilalao maloto ny fomba fanaovana politika any amin'ny firenena tatsinanana. Ary zay le mampalahelo ndraindray amina hoe rehefa misy olona liam-pahefana na mahazo fahefana, rehefa misy olona mahatsapa fa tena hoe azy le fanjakana ary mamy loatra le fanjakana ka na hanaovana foana raha tsy problème zany, tsy mieritreritra mihitsy ny amina hoe izay tinge de manana vady aman-janaka, tsy mieritreritra mihitsy ny amina hoe olombelona ihany tsy maintsy ho faty fa ahoana no avin'ny taranaka, fa de mieritreritra foana hoe mandrakizay Doriamène de filoham-pirenena foana de zay manelingelina rehetra riatana daholy.
de ohatrany hoe kilalao ary zay ny fomba fanaovana politika mampamailo any ny mpanao politika sy ny mpisehatra rehetra presque any firenena tatsinanana de mitandrina amina resaka sakafo, mitandrina amina resaka fifandraisana na olona samypiray atoko raha satria tsy fantatra ntsony hoe iza ny élément infiltration alefa mandeha mamotika olona anankiray indrindrandrindra olona ray zay verina fa manana cote de popularité matanjaka be de zany zao atsika nahazo any Yushchenko dioxine ao ve faly le vadin'le chef militaire am'le biana renseignement io izy io Ukraine ozy izy la femme du chef du renseignement militaire victime d'une tentative d'empoisonnement hitatsika amin'ny sary io le raha matao ohatra zany nge le kilalao maloto e zay mandeha am'izao fotoana zao tam talata ozy izy de plusieurs médias ukrainiens ont annoncé que l'épouse de Kirilo Boudanov, le puissant chef du renseignement militaire de Kiev, mazana nge zany le puissant anisany matanjaka manana ny resaka fitsikolovana renseignement militaire am Kiev avait été hospitalisé dans un état sérieux suite à une tentative d'empoisonnement taoariny ny fikasana fanapozinana natao taminy efa mba afaka anaty loza aloha izy tao anatin'izay fanapozinana zay de ty le izy les médecins auraient izy retrouvé dans son corps hita ny mitsabo tao anatin'ny vatany zany ny trasina métaux lourds indrindraindrindra ny arsenika sy ny mercure zany zava-misy zany de tsika raha mitantaran'zany mety isy teny ianao hoe ny andraha faniry koa ka le vary ny efa tafiakatra 2 ariary ny kapoko am'izao fotoana zao maninona raha le vary ny resahana le délestage anie efa tena manadary fa maninona raha le délestage ny resahana le tsy fandrimpahalemana efa tena tsy fakahitana fa maninona raha iny ny toizana mety teny ianao am'izay fa hoe inona ny idirantsika am'izay zava-misy any Russie sy any Ukraine any fa ho amin'ny fomba fanaovana politika hoy rehefa tonga eo am'le faratapony le hoe tian'olona natao hoe fa efa nazy voninahitra de tsy maintsy mananao foana ny olona na de verina fa ho manam-pahaizana ara sy mitovitovy am'izany na te ho anam-pahaizana plus précisement de mananao foana de lasa kilalaon-jaza amin'ny fanapozinana sy kilalao ny fitarian'olona ho any amina fahafatesana na amin'ny fomba hoana na amin'ny fomba hoana satria manelingelina aéliminer zay manelingelina rehetrarehetra ko ahita an'le grand dossier ko tanjabe nge namoahany Alexis Navalny zany hoe reto daholo ny antota taratasy satria nisy ny fournir ny dossier teo aminy nananana de nisy mpanaraka hatrany amin'ny 6 millions tany hoany izy tao anatin'ny bloginy ary aingana be mihitsy ny nahazony ny fakatoavam-bahoaka tany a Russie satria tsy sanjorona nohatra amin'ny Poutine Garry Kasparov saka nanao ary tena nanao fa mipetahan'ny Poutine namorinana dossier eritrereto olona faran'izay tena mahay ary tompon-daky raha tany amin'ny échec zany Kasparov zany zay moa nisy mpakafy échec voajeren'ny masiny io amina pièce kitianao hoe mandroso mandefa pièce kely tia ny pion tia ny cheval tia ny fou tia ny tour tia ny reine tia ny dame tia ny roi de efa hainy daholo ny mouvement sy ny emplacement rehetrarehetra amin'ny pièce rehetrarehetra etsika zany le Kasparov de tsy nahazaka ny zava-misy tamin'ny fanjakan'ny Poutine de nanohatra azy de rehefa nanohatra de mipetahan'ny ry koa tsy misomasoma izy ka lesony zany tsara ho fantatra zany mila hay zany fa mila tsy mifampatokitoky indraindray mila fitandremana be ny fomba fanaovana politika satria misy mihatra mihitsy manino moa zany etra ny efa mivoana zay ny tena marina misy efa hoe fomba fanaovana politika mivoana
am'le fomba fanaovana politika lay siansa lay ataon'ny sasany zay hoe manao politika sy lipahifana araka ny zava-misy androise io zany zao de tsy lay siansa le fomba fanaovana politika hoe jeu construction atao hoe politika zay inona moa jeu construction zay dia ndresaka idéologie ndresaka pouvoir ary ndresaka projet sy programme izany ny tokony fomba fanaovana politika hoe tianainay fotikevitray fa efa anoatran'izao ny mila eo an-tananay ahafahanay mitondra an'le tetikasa sy le programme anay dia miverina miodina ohatrao manko miodina any am'ilay idéologie zany ato am'le idéologie le tory voalohany mandeha de makato am'le pouvoir de makato am'ilay programme sy my projet de miverina makato am'ilay idéologie ohatran'izay zany le izy misy siansa zany fa ny sasany tsy zay éternel ny azo tonga de pouvoir de zay zay manelingelina n'iny lalan'iny vita daholo mafia manakaikaiky am'izany fa mafia raha misy mafia mahasorena fa misy mafia koa misaina marina izy ny azy rehefa mivadika amy trahirany kosy ny mafia de tonga de ajetany fa zao mahafantatra ihany izy ny amina hoe tiny ny fiarahamonina misy an'izany Pablo Escobar any zany tany a Colombie nanana vola tsy toko tsy miforoany Pablo tany Colombie fataro ny tantarany nanampy ny fiarahamonina rehetrarehetra tany amin'ny tontolo misy azy fa zay nanelingelina ny fandrarahany io dia nahita daholo tsy de nitovy loatra izy sy Ramon Kota koa enjana be de misy mpandraraha anankiray koa tamy Bolivie mafia daholo reo de nisy ray koa tany Italie mafia daholo reo fa nahay nahafantatra ny aminy hoe zay nahazo vola be zay manao asa soa fa zao raha vao mitrahira kosa zay tsy te hiditra politika fa raha vao mitrahira kosa am'ty close ty zavatra mifanarahany ty vita ianao ny anarany ano any am'izay lafiny zay no misy an'izay hetriny hoe méthode hafahafa zay fa tsy aty amin'ny fomba fanaovana politika sy zany hoe somehana tena fitantanana firenena zany raha efa zay ny zava-misy efa tonga zany de tena efa tsy politika tsony io fa adina mafia zay le zany le zavatra tsitsika resahana tonga de tsy politika fa adina mafia fa aty amin'ny politika tena hoe politiquement tena politika correct politika tena hoe tena raha zay tena science zay marimarina kokoa misy jeu construction misy idéologie misy pouvoir de tena revo milay be ny ao anatin'le politika mahafinaritra be nge zany hoe miditra anatina maro anisa de misy institution zany de misy fahefana samihafa nananao de misy lalàna samihafa zerenao anatin'izany lalàna zany de mampiasa an'iny lalàna iny de manao ny lecture an'iny manao ny interprétation an'iny de manao ny fampiarana an'iny de misy ny négociation politique mahafinaritra le politika de hoe reto ny anay ny fomba hahafahanay mampandroso firenena de mitondra an'iny zay nanaovana an'ilay fomba fanaovana politika hoe ity ny entina hahafahana mampandroso an'le firenena sy le vahoaka raha izay izy de zay natao hoe politika manodidina an'izay natao hoe science politika fa efa tsy science ntsony ny tonga anatinay hoe tentative na empoisonnement efa tsy science ntsony ny tonga ny am'le hoe tena atao zay amin'n'olona efa lafin-javatra hafa mihitsy zany efa fanahafa sy fahefana hafa no mibaiko an'le olona zay topokevitra manao an'izany fa raha ny tena science
de zao manaiky ny tena idéologie, manaiky ny atao hoe jeu démocratique io, manaiky ny atao hoe alternance. Voilà, zany natao hoe politika fa tsy resaka assassinat, tsy resaka empoisonnement, tsy resaka élimination. Zany a zava-doza am'izao fotoana zao. Ka io zany de zao mila fahamialona miaraka amin'ny tatsinanana. Aza etikety fo raha inona mandroatra fotsiny amin'ny hoe tena efa mitodika any atsinanana zany zao masy fa ny occidentaux ohatran'izao mila mailo. Ny fahefana any atsinanana de ny fahefana mifototra amin'ny famonon'olona. Zany tsy maintsy ampamailo antsika de zaraintsika tato anatin'ity fanadihadiana ty zany reny vaovao samy hafa reny fa efa etako aketo any solombamoaka ny Madagasikara tsy mazafy ela. Araba député. Miarabanao namana faniry ary manatitra ihany koa ny araba ho antsika mpanaraka ny fandarana miara-manonja amin'ity atoandro ity na ny toerana zany na ny any ivelany. Kompatanana manokana faniry ho an'ny zareo any Alatsinainy Nambazaha tamin'ny faran'ny herinandro dia nitsidika kely ny commune Alatsinainy Nambazaha idina ifotony fampiresaka tamin'ny vahoaka teny ary ihany koa moa nisy ny fionana tamin'ireo mpikatroka tiako Madagasikara teny ifotony nahafahana jery indrindra ny toetra ara-pirenena misy amin'izao fotoana izao. Mbola ho resahantsika eo zay rehefa aveo fa tsy adino isika vahoaka rehetra atao anatin'ny district Antananarivo Atsimondrano izay circonscription na alan'ny tena ho solombavambahoaka ny Madagasikara. Marina tokoa zany. Rehefa miresaka Alatsinainy tsika de misy ny atao hoe Alatsinainy Bakaro, district an'Andramasina zany tompoko. Alatsinainy Nambazaha zany district an'Atsimondrano zany. Samy Alatsinainy daholo reo. Fa mifanakaiky any misy andrareo any atsimotsimo any atsimo atsinana zay zany le izy manao kely fanamafisana kely fotsiny tsika satria mety misy teny efa aiza koa zany Alatsinainy Nambazaha zany de any naninany misy azy. Ny tena misy any Alatsinainy Nambazaha zany de tia apita tafika no mitsofoka dia menatsimo atsinanana zay indrindra de tonga ny Alatsinainy Nambazaha tsika de raha miala eo Alatsinainy Nambazaha ndray tonga ny amin'ilay commune antsoina hoe Androibe zay mbola ao anatin'ny district Antananarivo Atsimondrano ihany zany voalaza rehetra izany. Député Alain Ratsimazafy aloha zany marobe ny fimenomenonana momba ny jiro aloha tombokontsika am'izay vetivety alohan'ny iderintsika zavatra fa amin'ity resaka délestage tsy mety vova tsy ahitam-baolana ary tsy mitondra mangirana ho an'ny ekonomia malagasy mihitsiny satria potika daholo ny fiarikaren'ny olona. Any Ambatondrazaka any am'izao fotoana zao de tena manao filaharam-be zany ny vahoaka de mirakoraka misiotsika mitabataba alefony jiro saika amin'anelina Madagasikara izy io. Ny mpitarika moa zany teto Antananarivo hatramin'izay de saika taito amin'ny district Atsimondrano nisy anao de iza moa zany fa Ritosiny de ny tena pitapita tafika teny de mpianatra votovorona mbola Atsimondrano koa angizy eny amin'ny votovorona zany eny ankira votovorona nisy fotoana kely teny Andorany fotsy teny saika nahitana an'izay fa mino fa za ty anararoatra mihitsy hoe inona moa ny efa tolo-tanana goavambe nentin'ny anteny meram-pirenena ho fanamavanana sy hevelona zany fa ho fanainganandray an'ny olona sajirama ty kanefa raha mifantatra efa nisy volabe ny autorisé ny Assemblée nationale ho ampiasain'ny gouvernemanta ho fanampiana an'le jirama fa tsy mety tafarina le jirama député Alain Ratsimazafy. Tena marina izay voalazana izao faniry satria ny zavatra miatra amin'ny vahoaka malagasy amin'ny fahatapahan-jiro de tena ilo isanandro tsisy tsy mikaikaika ary efa nambaranao teo ny faritra Atsimondrano indrindra ny faritra Itosy iny de tena anisa mitondra faisana an'izany fahatapahan-jiro zany indrindra ihany koa ny tsy fahampian'ny rano teo aloha fa zao moa zany zao efa atao hoe vaninandro fahavaratra de mba misy kely ilaharan'ny olona ihany fa na izany na tsy zany na mana faniry de hita fa manerana amin'ny Madagasikara mihitsy amin'izao fotoana zao ny olana amin'ity sehatra jiro ity. Ao ny hoe tsy fahampiana ratsoloka any amin'ireny faritra reny, ao ihany koa ny olana ara-teknika amin'ireo fitaovana izay ampiasain'ny jirama
zay misy efa antitra ary tsy misy ny fanavozana entin'ny fanjakana kanefa raha ny vola zay natotona atao hoe anampiana n'zany jirama zany tadio tsara fa fanampiana hoy a na hoe subvention nefa mitranga zany am'izao fotoan'izao ataon'ny fitondram-panjakana any orinasa jirama io a zay tokony orinasa maleo tena zany jirama zany raha milafy ny fidiram-bola satria fantatsika tsara raha tamin'ny taona valo sy roa arivo zany raha nitantana ny firenena ny filomarika rahavalomanana dia nananambony atao hoe teti-bola tao anivony zany jirama zany ary tam'zany anefa dia nahitana reo teknisianina malagasy a sy vahiny niara-ny farimbona nitady an'le hoe tombontsoa iombonana zany am'ty fampiasana ny jiro sy rano ty vo nisy ny fanonganam-panjakana tamin'ny taona sivy sy roa arivo na mahafaniry dia niarahana lala ny fahampitehana maro samihafa ary ilay vola zay atao hoe miditra ao anivony jirama aza dia natao namahana reo olana nandoava-karama mampiasa-panjakana nisy zany vanim-potoana izany eotsy andalin'izay ihany koa nefany a dia nenampidiriny zao fitondram-panjakana zao satria izao fitondrana misy ankehitriny zao a no mitantana tamin'ny andro ny tetezamita niditra avokoa ireo orinasa maro samihafa ary orinasa vahiny izy ireo a zay miaina ao anatin'le antsoina hoe fampanofana an'ireo fitaovana ka itsika malagasy a dia lasa manofa ny fitaovana ho an'ireny orinasa vahiny reny ka zay vola miditra de lasa andoavana an'izay ofana masinina izay etsy andaniny zany a dia tsy zarizary ny vokatra azo satria dia miankina am'ireo orinasa reo ihany koa zany ny mety isitrahany malagasy jiro sy rano rehefa misy ny mety hoe fahatarana amin'ny lafi ny fandoavan'ny fanjakana am'ireny ofana milina ireny a de miteraka fahavoazana sala am'izao nisy ny hoe ezaka nataon'ny fitondram-panjakana ny hoe napiditra fitaovana vaovao sy ny sisa fa any amin'ny lafim-pitantanana indray ny fahitana azy hoe lesoko am'izao fotoan'izao satria toa tsy misy vokany zany raha amin'ny lafi ny arabola araky ny nambaranao teo a dia isa-taona dia miakatra foana ny teti-bolam-panjakana atokana ho an'ny jirama raha ny taona roa am'roapolo sy roa arivo zao na manafanira dia nanodidina ny 500 miliara 500 miliara d'ariary ny vola natokana anampiana ny jirama atraiza nefa le fiovan'ny jirama zany am'izao fotoan'izao raha ny taona telo am'roapolo sy roa arivo farany teo tao anatin'ny teti-bolam-panjakana dia tafiakatra hatrany amin'ny 800 millions ariary ny teti-bola natokana am'izay famatsiana ny jirama zay maninona zany a io jirama io mandraka ankehitriny ny tsy vaova ny olana dia fijeriko manokany ty hoe reto ihany ny fototra voalohany a dia manome tombony an'ireo tompona orinasa zay anofatsika milina reo tsika faharoa dia tsy miasa araky ny tokony ho izy ny teknisianina malagasy fa tratra n'le atsotsika hoe tsindry azo lena ka ny fitondram-panjakana no mametraka an'ireo pakady hitantanana ny jirama amin'ny alalan'ny fampitomboana hatrany a zay fampanofana ny milina zay ampiasan'izay ka any ka bokatrosa ny farany ilay jirama tsy mahavidy ny solika ary tsy mahahodina n'lay karama mampiasa sy ny sisa dia farahidin'le jirama atsika miampy an'le hoe tsy fahaizana mitantana an'izay amin'ny maorinasa-panjakana zay mihitsy satria mety misy am'ireo atao hoe mpitondra am'izao fotoan'izao nefa mieritreritra angambany hoe aleo privatizena ny jirama nefa dia anisan'ny fototra ny fampandrosoana ny firenena ny ananana hoe herinaratra ampy ho an'ny vahoaka izany indrindrindrindra moa zany ho an'ny orinasa dia ahafahantsika mamorona asa ho an'ny tanora sy ireo hoe ray-mpianakaviana sy rem-pianakaviana ihany koa fa matoa zany a tsy ahitany vahaolana maharitra le izy a dia misy ny atao hoe tsy kombakomba ho a fiarahana mandray izay mety hitombotso manokana ka lasa ilay vahoaka malagasy a no farahidiny a am'izay fisitrahana ny jiro sy ny rano eto amintsika izay mariana fa volam-bahoaka ny vola zay amatsiana ny jirama ka tokony mba ho tonga saina ihany ny mpitantana tokony mba
handinika ihany ny mpitondra fa efa ila tsy ho zaka intsony le zary hitanao reny etsika tany ambatondra zaka reny araky ny nambaranao tena manafaniry de tena tsy zakan'ny olona e satria fampahoriana mihitsy ny zavatra hita am'izao fotoan'izao miampy ny tsy fandripahalemana zay efa mihamanjaka noho ny vokatry ny fahatrana sy ny sisa de mbola tsy misitraka ihany azavana sy herinaratra ahafahana mamokatra ilay vahoaka malagasy ka antsoavina atao amin'ny mpitondra kehitriny hoe mba vao malaky io fa mety hiteraka olana eto amin'ny tany sy ny firenena indray ny fioaran'ny vahoaka satria efa miatsy zaka intsony ny zava-misy zany am'izao fotoan'izao etsy an-daniny ny lafi ny vidim-piainana zay fantatsika efa miakatra ilo isan'andro san'andro kanefa de tsy mifanaraka am'izay ilay faefa mividy na le pouvoir d'achat an'le vahoaka malagasy ary maro ihany koa le tanora indrindrindrindra to mirenireny tsy mananasa ary tsy manam-bahaolana ho am'izany fitondram-panjakana mampalahelo le firenena fa dia izao antso ataonay zao ingany mba isy fiatraikany am'ireo tompona andraikitra samihafa tandrify an'izany lafi-pitantanana ny jerama izany ya misy vaovao moa samihafa zany député Alain tsy mazafy mandehandehanny amin'ny hoe azo famatsim-bola sika amin'ny banky iraisam-pirenena somary sahirana ihany aloha zany ny am'fahazomba vao samihafa fa miezaka ihany ko nifitsika mizaran'le vaovao zany mandeha ny adevitra ao anatin'izay ny amin'ny hoe vola be any anjato ny tapitrisa dolara any no ho azo ny Madagasikara zany am'izao fanomboana izao zany efa betsaka moa ny tonom-bola zany fa reny de narahana fepetra ary tsy hoe de ho tatanina amin'ny vatana zany fa misy ny fepetra maro be samihafa ohatran'izany ohatra le nataon'ny FMI tao anatin'ny fonds élargi de crédit ohatran'izany ohatra ny fametrahana fepetra maro samihafa ny famoaham-bola eo anivon'ny banque européenne d'investissement fa ny banque mondiale ihany koa moa zany dia mametraka an'izay fomba fiasa samihafa izany izy ty moa zany ohatry ny hoe kiverenan'ny adevitra foana fa tsy maintsy miverina am'izay tsika ina moa tsy maintsy hiverenantsika am'izay de hoe tany aloha tany dia tsy nakasitrahan'le fitondram-panjakana mihitsiny zany ny iara-miasa am'ilay mpamatsy vola am'sehatra rezam-pirenena ary iny le nytenen'Arajoelina hoe raha mbola miaraka am'ireo tsika de antra mandrakizay kanefa bloqué tsy afaka atsony zany lay fitondram-panjakana raha tsy miaraka am'ilay tompon'andraikitra eo anivon'ny sehatra iraisam-pirenena zany ahafahana mangataka ahafahana mitalao zany am'izay mety vola mba entina iara-iasa amin'ny Madagasikara izany de miezaka moa zany député Alain tsy mazafy hikaroka ihany am'izay vaovao samihafa izay zany mba tsara ihany hitondrana zany fanantinana tsy tianany amin'ny hoe efa betsaka anie ary ny rerehavana mihitsy hoe ny fanjakana nahazo vola be mihitsy tany amin'ny mpamatsy vola midikan'izay manko rehefa hoe nahazo vola betsaka de vola trosainy io pré dikan'izay zany matanjaka be zany lay olana zay sedraina zany de hito mihitsy hitako le vaovao moa zany miresaka an'izay zany am'le resahako zay hoe le partenariat entre Madagascar aussi et la Banque mondiale est appelé à se renforcer davantage. Si le pays a bénéficié en juin 2023 d'un crédit de 100 millions de dollars en 2023 pour une opération à l'appui des politiques de développement na DPO, ni processus ni pour l'obtention d'un nouveau soutien financier de 100 millions de dollars est déjà sur les zany hoe efa mandeha koa zany ny adevitra momba n'le ahazona n'lay vola 100 millions de dollars zany am'izao fotoana izao fionanga Rajoelina zany io tamin'ny vice-présidente ny Banque mondiale en charge ny Afrique orientale zany sy Australe ramatoa Victoria Kwakwa zany tany Addis Abeba miresaka am'zany tsy hoe voatonona le vola 100 millions de dollars de tonga de tena hoe zavatra goavambely izy fa ozy ny tenentsika na hoe hoy ny nambarantsika ny amin'ny efa betsaka le tonom-bola
ary reny tolombolo reny rehefa misy le financement tsy maintsy atsofoko reny any amin'ny loi de finance zay le isin'le rectificative satria misy an'le aide budgétaire zany am'lay famatsim-bola azo avy amina partenaire sy misy anko reo trosa maro samihafa zay mety alohantsika zany ka raha mahare an'izay député Alain Ratsimazava mahita an'le fahasaranana etseroa de ohatrany hoe mandeha any nge le vola na de ohatrany tena gotigoty dao tsy makay zara ary rehefa tena vola be tsy toko tsy foroana ito moa zany mbola ho avy eto ny tomota rapitsy fa mandeha daholo mifepetra am'tony fa tsisy volavola ho azy mandeha fotsiny fa te hitentsika ny amina hoe ianareo teo amin'ny assemblée nationale de anisan'ny nanao ratification maromaro mihitsiny satria tsy maintsy nentina teo anivon'ny assemblée nationale ho ratifiena reny findramam-bola zay azo ny firenena malagasy reny député Alain. Saotra namana faniry tsara aloha manamarika fa nisy tokoa ny hoe ratification mandalo ny anivon'ny anteny miaram-pirenena rehefa misy ny famatsim-bola tahaka tony saingy tsara ny koa ny hitondrana fanazavana ho an'ny mpanaraka ny fandarana namana faniry fa ity fitondrana misy tya no fitondrana zay atao hoe ny trosa betsaka indrindra nandritra zay fitondrana rehetra nisy teto Madagasikara zay tsara ho fantatry ny rehetra zany ary tadio tsara fa ny hoe findramam-bola zay ataontsika any ivelany dia maharitra 20 taona 30 taona 5 taona ny ameranantsika azy zany hoe ny zanaka manjafitsika zany no atao hoe mbola manefa an'izany trosa zay ataony zao fitondrana zao ankehitriny zao marina fa nisy ny fitrosana zay mety nataony ny mpitatana teo aloha fa kosa ilay firenena dia mety nahitana fivoarana tamin'izany fotoana zany fa tao anatin'ny 15 taona teo ange zany zay nakaiza le firenetsika manoloana ireo trosa marobe izay ataontsika am'tony mpampindram-bola avy any ivelany tony na ny banque mondiale sy ny FMI zany mila mamakafaka tsara tsika ary betsaka ny vola nitosaka teto Madagasikara fa io rehefa tsy hainao no mitantana azy de ohatran'izao foana ny vokany ary lasa ohatrany hoe azo fotsiny le vola anarany fa tsy misy mipaka any amin'le vahoaka malagasy le izy raha ohatra mantsy nisy fiatraikany zany dia mba hitatsika hoe ny atsara ny fari-piainan'le vahoaka fa ny zava-misy araky nefa nambara teo zao nahazo 100 millions de dollars ary tsika tamin'ny heritaona taona 3 inona ny fiatraikan'izay am'izao tsika miteny zao tsy voamaky ary le firenena ny anahitra no inona zany fototra zany dia tsy fahaizana manindra sy mitantana an'izany zay vola azo eo ampelantanana fa lany amin'ny zavatra tsy de misy vokany loatra amin'ny fiainana andavanandro mponina raha resakytsika faniry am'ireo atao hoe fepetra zay apetraky mpamatsy vola vao tsy ela ngambitsika zay no naheny fepetra napetraky mpamatsy vola manoloana ny hoe be loatra ireo mpiasa-panjakana ka tokony aheny zany ary tsy nisy ihany koa hatr'izay no hoe karaha mampiasa-panjakana ka ijerena ny fomba indray zay anapitrinana azy izany rehetra zany zavatra tsy fanao kanefa dia apetraky ny mpamatsy vola ho fepetra mba ahafahana zany mijery hoe ahoana ny ahafahana mba tsy habetsaka loatra ny famoaham-bola eto amintsika ka ireo zay olombelona zay afaky ny amokatra tsaratsara kokoa zany no ezahana ny tazona azy ka ahafahan'le firenena mandroso ny any ivelany mahatsapan'izay fa le eto anivon'ny fitondrana mandeha le amin'ny lafiny akamakama de io le hoe metsandrofana mpiasa-panjakana kanefana eo amin'ny vokatra andrasana amin'izy ireo dia irahantsika malala ary misy moa fomba fitenitsika milaza hoe ray volana fanjava ray zany hoe eritreretina foana fa tsy maintsy andray karama izy isambolana na inona vokatra azony eo na tsara na ratsy ka raha hojerevantsika zay lafiny famatsim-bola zay iverenantsika kely namana faniry de le hoe tsy vo izao ny fitondram-panjakana malagasy no nahazo famatsim-bola fa ny tena olana zany de ny hoe ahazo ireo trosaina reo fa tsy omen'ny olona fotsiny ahoana ny ahafahan'ny mpitondra zany mba mijery an'ireo filana
maro samihafa zay miatra amin'ny vahoaka am'izao fotoan'izao. Ao ny amin'ny lafin'ny sosialy, ao ny amin'ny lafin'ny fandriam-pahalemana, ao ny amin'ny lafin'ny fahasalamana, ao ny amin'ny lafin'ny fanabeazana zay fantatsika am'ireo sehatra resahan'ireo a fa tena mandringa dre mandringa eto amintsika am'izao fotoan'izao. Ary raha mahita olona zany ianao na manafaniry na eny an-dalana ary efa tena maro ny olona ny lasa miteny rery, maro ny olona ny verivery saina, ary hitatsika fa maro koa ny olona ny efa namony tena namoy fo noho izay fahitana ny atao hoe zavatra iainana andavanandro zay a zay tsy ahita-pivoarana sy tsy ahitana masoandro miratra mihitsy am'izay hoe aiza le ho avy n'ity firenena ity. Zany akory tsy sanatria hoe fanakianana be fatany fa mandehany sika midina ny anivon'ny fiarahamonina, mandehana mifampiresaka amin'ny vahoaka fa any ny tena ahitanao ny marary ny olona any. Zay araky ny efa nambarako teo hoe tao anatin'ny fotoana vitsivitsy na manafaniry de tena niezahana mihitsy zany mifandray tamin'ny vahoaka ary ny eno ny tarainan'izy ireo sy ny zava-misy eny amin'ny fiarahamonina misy azy. Fa tsisy zay tsy mitaraina mahakasika an'izany lafiny hoe vidim-piainana, tsisy zay tsy mitaraina mahakasika an'izany tsy fandriam-pahalemana zany. Ary ny hoe ny olona am'izao raha misy ny tsy fahasalamana le sanatria mivavaladiny lela miandry fahafatesana sisa satria tsy manana n'le enti manana ividianana akory na de fanafody ara nisa tokantrano am'izao fotoan'izao, tsy manana an'izany antsoina hoe vola tahiry zany fa de zara raha misakafo isan'andro. Dia izay ny antoko ilazana hoe hoentinay zara ity resahantsika matetika ity hoe misy famatsim-bola azo fa manahoana ny fitondrana ny fiatraikan'izay iny anivon'ilay vahoaka malagasy nisa tokantrano. Sarotra de sarotra atreto ny ahitan'ireo valala tsy mandady ahona an'izay fanantenan'izay satria raha mahalala fa maro manao ampimambo ary ny andray ara de tsy hita akory ny fiatraikan'izany famatsim-bola zay entin'ireo mpamatsy vola eto amin'ny fiainantsika zany. Ka zay mahatonga ny namana faniry teo ny teny hoe io akory tsy hoe omemena fotsiny ilay fanampiana fa ny olona koa raha mampinana antsika de manara-maso ary rehefa fantany fa mivily lalana ny fanampiana de mety ho tapahany na hoe idiny ny robinet de etotsika mianakavy. Ary zay angambotsika vao tena hoe oloza noho ny zavatra misy iainantsika am'izao fotoan'izao no mitranga eto Madagasikara satria miasesilany ny fahitana an'izay tsy fivoarana na ny tsy fahatomombanana amin'ny lafim-pitantanana eto amintsika izay. Misy fanontaniana maro zany manitikitika zany zay apetraky ny olona amintsika vitsivitsy anareo maromaro vitsivitsy mametraka amin'ny fanontaniana ty amiko zany de apetraka ny député Alain Ratsimazafy le izy hoe inona zany ny bilan 100 jours na hoe inona zany no tomban'ny asa 100 andro azon'le fitondram-panjakana aroso amin'ny vahoaka malagasy am'izao zava-misy zao. De mahazo vaovaotsika mety vaovaotsika amina toerana lavitra be ambanivohitra 2 ny kapoka amin'ny vary mahazo sika mbola miezaka tsika zany mbola hakan'izay fanamarina tsara samihafa izay zany mahitsitsika amin'ny lafiny tsy fandriam-pahalemana, mahitsitsika ny tsy fandehana ny resaka jiro mahitsitsika ny fahasarotany ny fitadiavana asa sy ny tsy fananana asa marobe miparitaka am'izao fotoan'izao ary feno asa fisolokiana fangalarana ny manerana any Madagasikara am'izao fotoan'izao ary misy aza olona amina orona tsara samihafa dia tsy afaka misitraka sakafo intelo isan'andro tsony am'izao fotoana izao ary raha mihinana aza indray mandeha isan'andro fa izany dia vokatry ny hoe velombelom-poana amina sakafo zay tsongotsongona eny an-tanimboly na eny an-tsara rehetrarehetra eny fa tsy manana hery ahafahana mamboly tsony tsy mamokatra zany le vahoaka malagasy. Ary raha mijery ny amin'ny endrika famoronana asa mijery amina endrika fananganana orinasa mijery amina endrika fiatsoana mpandrarao avy eto Madagasikara de tena hoe tsisy azo ambara mihitsiny anatin'izay hoe orinasa miantso
tanora-piasa na miantso malagasy piasa zay de eo nyfanontaniana mipetraka satria nazara sahirana deputé anaira tsy mazafy ny amin'ny hoe mba anontan'io inona lay mba bilan na inona zany lay mba hoe zava-bita zato andro mety ho atolotro ny fanjakana zany raha ohatra ka ohatran'izao ny zava-misy efa zato andro mahery zany na de non efa 30 andro mahery zany lasa efa 10 andro anoany fa mbola sarotra ny ila zany any amin'ny hoe manakatolotra ho an'lay vahoaka le fitondram-panjakana deputé anaira tsy mazafy raha nojerena ny PGE na ny programany fanjakana amin'ny akapobeny zany a amin'ny lafim-pampandrosoana de anisan'ny voalazao a ny hoe reto a ny ezaka atao a ao anatin'ny zato andro ny ezaka namaky azy ireo a ary fahitako azy namana faniry a de ohatran'ny hoe zavatra tsy ho vita koa le izy fa natao entina hanambaboana fotsiny an'lay solombavam-bahoaka ao anatin'izay vanim-potoana fanaovana présentation na programme général de l'État zay ary raha ny taremarika hita ao anatin'izany a dia zavatra tsy voadinika fa zay le niteneniko anao hoe ny zavatra ataon'ny tanana hafa ary ny tondron'ny molotra hafa ny zavatra hita sy tsapa amin'izao fotoana izao dia tsy manan-katolotra amahana ny vahaolana ny olona ny vahoaka ny fitondrana noho izay le hoe tsy fahampiana ny enti-manana eo anivon'izay fitondram-panjakana zay zany hoe efa tsy afaka mihodina firotsony ny mekanisma raha ny ilazana azy amin'izay lafim-pampandrosoana zay fa mikatso avokoa nohon'ireo le hoe tsy fahampiana vola ahodina ntsony eto toerana ary miandry atao hoe miandry tataka angamba ozy tsika mialatsiny amin'ny fomba fiteny tompoko an'izay any famatsiana any ivelany findramam-bola any ivelany ny mpitondra amin'izao fotoana izao efa nyresahanao toana manafaniry fa anisan'ny mahalasa saina nge zany hoe inona ny andraikitry ny fitondram-panjakana manoloana na fifidianana ka ampitondraina ny mavesatra ireo mpiratsako fidiana ao anatina fiatrehana fifidianana faiza marina ny tena lanjan'ny demokrasia eto amintsika raha tsy teny afa tsy ny fifidianana solombavam-bahoaka ny tena entina ilazany zany fa lasa tsy tsarony lay fanjakana intsony a ny tena adidisandraikany tadio fa izany fiatrehana fifidianana zany a dia anjara andraikitra feno ny fitondram-panjakana raha mijery any efitsika ny fitakim-bola zay atao amin'ireo mpilatsako fidiana dia ton'ny manambara hoe tsy manam-bola hanomanana an'izay fifidianana zay ve ny fitondram-panjakana kanefa ao anatin'ilay atsotsika hoe tetim-bolam-panjakana de misy voafaritra mazava ao ny tokony hanatanterahana an'izany fa fehezina na giazana ireo mpilotsako fidiana ary atao hoe mba hakelikelisan'ireo mpilotsaka ve matoa am'resaka an'izany dia ahitako taratra fa makany amin'ny famotehana ny demokrasia isika ary lasa le olona zay mety heverina fa manan-kevitra hamoahana n'izao firenena izao ao anatin'ity olana goavana atrehantsika ity a dia tsy afa-manoatra ary tsy afaky ny handray anjara ao anatin'izany fifaninanana izany kanefa dia ny fifaninanana amina sehatra politika hitondrana ny vina fampandrosoana n'ilay firenena anankiray a no ananantsika antoka fa raha mipitso raha fakapitso a de misy programan'asa zay avy amina hery politika samihafa eto amin'ny firenena ka handraisan'ny fanjakana zay eo amin'ny fitondrana amin'izany fotoana izany lesona ka hitodiana makany amin'izay fampandrosoana ny firenena ambonan'izay no resahako zay na manafaniry satria ny miresaka tsika ny amin'ny lafiny hoe ahoana marina ty fiheveran'ny fanjakana an'ity fitantanana misy eto ty zany indrindraindrindra ho ato eo am'le hoe
maninona no reo le findramam-bola rehetra zay nataontsika hatramin'izay atraiza ny fivoarana entiny ho an'ny firenentsika ary raha reo le famatsim-bola reo zay amafisiko ihany fa ity fitondrany ity no nitrosa be indrindra tamin'izay mpitantana nisy teto amin'ny tany sy ny firenena fa makaiza ilay firenentsika zay zany a atao hoe baraingo lehibe mipetraka amintsika mianakavy zay ka izay lafiny ohatrany hoe fikatsahana famatsim-bola ho an'ny fitondram-panjakana matetika izay a ohatrany mahavarinanao ihany ilay fomba zany amin'izao fotoana izao a endrika isaon'le hoe ahoana ny fampiarana an'izay lafiny demokrasia zay eto Madagasikara satria toa makany amin'ny fifehezana makany amin'ny jadona tsikelikely tsika mianakavy ka tsy hisy hifaninana na handray anjara intsony amin'ny lafim-pifidianana ny hafarana rehefa kelikely eo fa lasa ady sy endrika amin'ny fampiasam-bola ny atongavana amina toerana anankiray amin'izany hoe hitantanana firenena zany ka mahavarina ny sala amin'izany na manafaniry ary tsara ihany natao hoe ny fampizarana ho an'ny vahoaka malagasy amin'ireo pakady sy atao hoe kajikajy politika zay ataon'ny fitondrana amin'izao fotoana izao anakiazana ny lafiny demokrasia sy ny anakiazana ny amin'ny lafiny hoe fitantanandra-ra-panjakana zay ho an'olombitsy ary hitarafatsika ihany koa no hoe tena ho ampiasaina makany amin'inona marina ilay vola zay mety na antobola zay mety hoentin'ireo mpilatsaka fidiana satria hita miariary fa maro amin'ireo mpifaninana no efa mametraka fanamarihana amin'izao fotoana izao a fa de tsy rano loatra itya fakano ny fanjakana vola meopampana amin'ireo mpifidy ity iverenako ao anatin'izay masy de le hoe ahoana le andraikitry ny fanjakana manoloana n'izany fifidianana zany na fiatrehana fifidianana amina firenena anankiray anjaran'ny fanjakana malagasy any eny manomana an'izany ary anjaran'ny fitondram-panjakana malagasy any eny no mitady ny fomba rehetra mba hanamorana an'izany fa tsy hoe vesaranao amin'ny entamavesatra ireo mpifaninana ara-politika mba mety hafahanao ve zany ifehezana an'izay lafiny hoe ara-politika izay ka tsisy olona hanohatra ntsony eto amin'ny firenena na ihany ko hoe tsisy olona maro handray anjara ntsony eto amin'ny firenena amina sehampifidianana ka raha izay no everin'ny fanjakana amin'izao fotoana izao fa hoe lalana izorana de hoy aho hoe mamotika firenentsika tsy mijery an'le hoavin'le firenentsika ao anatin'izay hoe firenena mandroso zay nge manaja ny lalam-pandroena raha ao anatin'ny lalam-pandroena ny sininy antsoina hoe fahafahany rehetra amin'ny andin'ny fahafolo mamaritra ny fahafahana maro samihafa ka ireny rehetrareny mihitsy a no asehoan'ny fanjakana tsy kelikely amin'izao fotoana izao ary manomboka an'le hoe fehezina ary manomboka le atsotsika hoe makany amin'ny didijadona tsy kelikely tsika de vao maika ho potika eto ihany ty firenentsika ty fa manana devoira lehibe tsika zany mba hahafahantsika manombotra an'izay mamondrona hery hiatrika amin'ny fifidianana sy olom-bavim-bahoaka satria rehefa tafiditra ao anatin'ny androm-panjakana ny mpanohitra rehefa manana an'izay fahefany zay ihany koa zany indrindra fa maro anisy izy de afaka manova zavatra député Alain Ratsimbazafy sady mandeha ihany tsika amin'ny zava-misy fiomanana ny fifidianana ho avy député araky ny fotoana mandeha koa ya eo indrindra mantsy no anentanako ny rehetra indrindra ho an'ny mpilatsaka hofidiana aloha voalohany indrindra hoe ataoko fa fotoana zao na de izao ara ny endrika nentin'ny fitondram-panjakana nandray an'izay fanapahan-kevitra irisoana ny fifidianana ny voalohany moa zany zao ny fifidianana sy ny vavam-bahoaka dia ny mba hijoroantsika vahoaka ary mba hijoroantsika izay mety hoe manam-pahavononana amin'izany fandraisany andraikitra eto amin'ny tany sy ny firenena zany fa raha tia tanindra zany tsika everiko fa tsy maintsy hijery ny fomba rehetra handraisana anjara ao anatin'ity fifidianana ho avy ity na eny amin'ny tontolo ambanivohitra zany na ety andrenivohitra zany ary izay no mahatonga ahy zany manentana ankehitriny hoe aoka tsy ho sakana ao antsika indrindra ny ety anivon'ny fanoherana
zao fanapahan-kevitra anoraisy ny fitondram-panjakana zao fa vao maika ara hoerijika ao atsika ny hoe handray anjary tsika mba hahafahantsika mandray an'izay fahefany zay ao anatin'ny ara-dalàna ary ao anatin'ny atao hoe fanajanany zay demokrasia izay ka hametraky tsika rehefa aveo any amin'ny hoe rehefa maro anisany any anivon'ny anteny meram-pirenena maro anisany aty amin'ny vonimboka tsinjara-pahefany aty fotony a de manana an'le antsony hoe sokletsika na le fototra ahafahantsika mametraka am'izay ny pakady ahafahana manova an'ity firenena ity ho amin'ny tsaratsara kokoa hatrany ka ny farany iny ny atsotsika hoe fisoratana anarana teny anivon'ny fokotany misy dingana maro tokony irisoana manoloana an'izay fanomanana ny fifidianan'izay eo ny fifankaherezantsika ao anatin'ny hoe izabo mety mporotsaka sy mpifaninana ka ahafahantsika hoe iza ny olona mendrika ny hotoanana ka hifanomezana hevitra sy tohana manoloana an'izay dingana mpirisoana any anatina fifidianana izay ka ny fifidianana sombavambahoaka amin'ny fahasivy amby roapolo ny volana meo zany na manafamiry no anisany ahitantsika ny hoe manahoana ny taratry ny atao hoe ny fandraisan'ny malagasy fanapahan-kevitra manoloana n'zany fifidianana zany fantatsika de fantatsika tsara ny lalana andiavina tamin'ireny fifidianana filoam-pireneny reny ary nametraky tsika fa ny fifidianana manarak'eo de ny fifidianana sombavambahoaka zany a de tafiditra ao anatin'le hoe fiatrehantsika ny deuxième tour na fifidianana ny dikan'izany de hoe anjarantsika zany no mampiakatra an'izay fandraisana anjara ao anatina fifidianan'izay mba azahoantsika mahatratra ny tanjona am'le hoe ny fandraisantsika anjara ao anatin'ny fifidianana io a no anehoantsika ny tena safiditsika ary anehoantsika an'izay le hoe ity ny tena foto-kevitra ny deuxième tour ny présidentielle lasatra ka ankehitriny zany de tanina ny rehetra tsy ny eto amin'ny distrika na Antananarivo Atsimondrano ihany fa manerana Madagasikara ao anatin'ny hoe fametrahana ny pakady politika tsika am'izao fotoana zao a hiatrehana an'izay fifidianan'izay a ka mba tsy ho adidiko zaso amirery a fa ho adiditsika rehetra no fanetana any amin'ny isatokantrano isambaravarana any mba hitodika ao anatin'izay le hoe mila manova Madagasikara tsika ary ao anatin'ny fandraisantsika anjara ny fifidianana no hitondrantsika ny anjara briky ao anatin'izay fanomezana endrika vaovaoa ny firenetsika izay zay mihitsy député Alain Ratsimazafy misy ve zavatra tokony ampitaina sy tsara ho fantatry ny poniny eny Atsimorano aloha zany satria eto ianao io zany de tonga de aralotina akaikaingana zay raha misy programme sy tsara ho fantatra zany misy tokoa ny atao hoe atetiandro a zay ifanatonana na ivorina eny anivo mifaritra tsirairay a fa anisany aloha zany amin'ny asabotsy ho avy zao a eny amin'ny commune Ambodrabeto zay anasana ny hoe ny mpikatroka atiky Madagasikara ao anatin'zany commune Ambodrabeto zany a eo ny fampiarabanatratry ny taona fa eo ihany koa nefa hijerentsika sady a andreo lamina samihafa manoloana n'izay fanomanana ny fiatrehana ny fifidianan'izay amin'ny asabotsy aorinan'io zany hoe any amin'ny faharoa ny volana mars taona 2024 avy zao a dia ho amafisitsika ny fivorim-be iombonana ho amin'ireo mpiandraikitra rehetra na ny distim zany na ny comtim zany na ny fokotim zany ny famtim sy ny jeune tim ihany koa isanambaratongany fa izy fivorim-be tsika zay iarahana afahana zany mijery an'izay fandaminana isaky ny commune tsirairay zay ary anomezana ihany koa ireo toromarika samihafa raha fitininy zay de ny hoe amin'ny asabotsy zao any commune Ambodrabeto ary ny amin'ny herin'ny sabotsy kosa dia isy ny fivorim-be zay iarahana ny commune rehetra ato anatin'ny distrikna Antananarivo Atsimondrano eny ary satria efa manakaiky fotoanantsika maranina ty fandarany ty dia marina izany avy atrany tsika député Alain Ratsimazafy
betsaka ny fantaniana zay ampirantsika ny amin'ny fisotry ny raharam-pinena amin'izao fotoana izao zany de ho ataontsika holoa hevitra ny fandarina manaraka zany satria somary mibahana tamin'ny fanazava-kevitra ny antsika ny zava-misy any ampitan-dranomasina any indrindrandrindra amin'le fomba fanaovana politika tatsinanana izay tena hoe mamotika olona manimba olona ary tena lipa efa natanteraka mihitsy de tsy afaka tsika zany resaka zavatra somary vavetivety ho an'ny zava-misy atao anatin'ny fiainan'ny firenena fa ho ataontsika sujet manaraka reny rehetrarehetra eny mba hanaovantsika fandalinana fa izay aloha zany ny androany de makasitraka ny député Alain Ratsimbazafy mino aho fa isika nanaraka izy tokantrano-tany dia naray izay azony raisina tao anatiny de fandarantsika ity de manome fotoanantsika ihany koa zany ao anatin'ilay resadresaka maro samihafa satria misy aminareo koa mandefa aloha hevitra ty aminay aty ny amin'ny mba resao zao tena teneny mafy ny momba an'izao de efa hitako le afatra satria misy mpanaraka atsika zany lavitafitra mangataka mafy mihitsiny ny hiresahana zany amin'ny olana zay sedrainy izy ireo amina piasa eny amin'ny orinasa afakaba amin'izao fotoan'izao hoe tena zara fa miasa fotsiny atao hoe piasa zany ny anarany zany de mandeha miasa fa tena tsy mahaleo ny sara vidiny tsy afa-miaina ntsony ary raha ohatra ka hijanona amin'ny asa zany dia hanamafy ny tsy anasa zany rehetrarehetra zany na nomezanareo amin'le hoe ireto nge mba vatakaramaraisinay ireto ny fiainana lalovinay ireto ny depensanay ireto ny levilevy sy ireo kitakita mahazo anay tena tsy voasitraka mihitsy ny zoma olona sy ny zoma piasa de voaray ako reny fa rehefa mahazo fanazava-kevitra ohatran'ireny moa zany sy fitarany any ohatran'ireny de tsy maintsy manao fanadiadiana fanaraka amin'izay de hoentiny eto amin'ny fandarina tokoa izy mba hipakany amin'ireo tompon'andraikitra ny amin'ny hoe jerevo fa tena vita tanteraka tena mifafankiho mihitsy le vahoaka malagasy amin'izao fotoan'izao raha ohatra mbola mendrika natao hoe mpitondra ny anaranareo fa raha ohatra moa tsy mendrika ho mpitondra ny anaranareo fa olona lipa-efana fotsiny na hoe olona izay mife ny fitantanan-draharam-panjakana fotsiny no misy eo de zavatra afo zay fa raha hoe mpitondra de tena mitondra ny vahoaka ny milala mahitsy ny lala marina ianareo mba tsy haharesy tondromaso sy potraka zany le firenena sy ny vahoaka ao aminy de mbola manipy am'izay ihany amin'ny hoe raha sarotiny nareo am'izany présence de l'état zany de tena ataovy mazava hitan'ny olona zany fa tena hoe misy mpitondra miaro azy fa raha ny zava-misy tena tsisy mpitondra miaro azy le vahoaka malagasy zay ny antony mahatonga ny rehetra hoe tsisy hevitra ity tsy maintsy tsika hiatrika fifidianana ary hanao rodorodo mihitsy ahatonga atsika ho maro anisa eo anivony zany anteny mera pirenena zany de misaotra député Alain Ratsimbazafy de misaotra namana faniry ary manatra ihany koa ny fisaorana ho atsika vahoaka izay nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany makasitraka ny teknisiana mametraka ny veloma mahafinaritra tompoko misaotra betsaka lasa tompoko andra-pitsondray